araky ny voalaza ny zokola teo zokobe to aray tsy voniany nanaovana tolo izy nanambara teo igny zahay tsy voatraka raiky amin'ny Jean-Luc Jamonjary miala tsy manona ny anarany tsy frena fa mira raha lahinay izy amin'ny zavatra natao azy zao ianareo ihany nanambara teo hoe raha fatango tany amin'ny 2017 tany zao no foaziny sasany satria everiny sasany manelingelina azy am'izay mety ho filatsahany amin'ny fifidianana député na ihany koa amin'ny hoe fahitana le asa jiaby nataony eto an-tanàna anatsiranany eto de tiandry zareo ny mahazo galomo eo masony vahoaka am'izany asa zany manatriky atsika eto ny reny nahitany masoandro mijoro miaraka aminay zay moa dia eto an-tanàna anisany nahazo kaiky fa morivory atsika vory andapa misy iny tsy mba dokotry na vorona no samborona fa be ny tanàna olombo fidy nomeny vahoaka hasiny ary fahefany tantana amin'ny tanàna Atsiranana no samborona toy izao nitondrasany hélicoptère boka Tananarivo any de hoe andesiny aminay ny fahitana zao raha zao na sanatriavina ary ka tena nisy marina zavatra tsy nety maninona moa no any Antananarivo no tsarainy nefa raha le voalaza hoe pakany la hoe pôle anticorruption mitambatra amin'ny mahajanga Atsiranany tsy zay namorona an'izany tsy ny vahoaka fa ny fitondrana zao ihany zany hoe midika fa nitsakitsahana ny fitsarana sy ny asin'ny mpitsara zao zavatra atao zao satria ohatra zalany hoe zay tsy matoky anareo any Atsiranana any na misy cour d'appel zao na misy tribunal première instance zao fa karine ty Tananarivo izy fomba fanao tany amin'ny andron'ny fanjanahantany zany régime colonial tsy azo ekeny tsy ny olona mamadika ny bolongambolamena nanjary pièce détachée any anaty coffre-ny ministère samborona tsy ny olo manondrana tsokosoko ny lémurien sy ny zavatra sarobidy ary saripady rehetra efa any Thaïlande voahita tsy zany ny samborona tsy ny olona zay mety ho namono na afaty ny directeur ny aray na le zany hoe agence de recouvrement des avoirs illicites tsy zany no karola sy samborona fa be ny tanàna manao ny asa anasoavana ny vahoaka tsy ny fahasaranam-bahoaka noho ny vidim-piainana 5 kilometre avy ambilobe mandeha eto Atsiranana nefa eto amintsika zao efa matratratra any 50 000 kilony siramamy isaka fanjava manonga tsy volanina tsony ny vidin'ny goniny charbon ny vary ny anikoaniny tsy ny lalana robako mahavavy eny amboarina fa ny be ny tanàna miasa no samborona nefa ny lalam-panorenana mihitsy ny manambara article 5 fa ny olombo fidy ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsy zara-pahefany no manatanteraka ny fahefam-bahoaka ara-demokratika na le lazaina hoe mahamasy mandidy ny vahoaka izy olombo fidy misana zany zo izany aminay zany izao zavatra ataon'ny fitondram-panjakana zao de tena famakina ady batsilana amin'ny vahoaka n'Atsiranana sy amin'ny vahoaka ny Madagasikara ray manontolo satria zay manao karaha io zany de fa ho ataony karaha io ary mampandre zay ireo faritany na commune rehetra zay mety vozogozona ohatran'izany valiny de tsotra hoe Atsiranana tsy anaiky eto ny tendrony Madagasikara ary tsy anaiky ny zavatra tsy rariny izy koa reo nisy fanandraky nisy jery sekiraina io namboarindreo voalohany satria iny voalaza hoe poumon de l'économie du Nord maninona ny olo miasa be ny tanàna voafidy ara-dalàna no sambotrabolona karaha io ny tena eto anisany zafatsy zaho rery doyen ny olom-boafidy ny commune fa tany en 1996 fa atao amin'ny commune io filohan'ny filan-kevitra communal président du conseil municipal efa taona za tao afaka ambolana
mbola voafidy koa conseil provincial sao de misy miteny anao zavatra tsy hainao no iteresanao fantatray loatra ary zay miteny zao de amin'ny anarany vahoaka anaty ranany amin'ny anaran'ireo malagasy rehetra zay matsapa fa efa tsy rary mintsony ny raha misy. Andriamatoa Jabodjara Jean-Luc Désiré noho ny ankasiparana zay natao sasana zahay mpiaradia amin'ny candidat Andriamatoa Rabimora Berbereo sy candidat Job Arsène dia manao izao fanamarana izao. Manameloka izay olona rehetra miketrika ka nahatonga azy voapanga ka hiatrika ny fitsarana atao rampitso 17 Mey ao amin'ny Aky Antananarivo. Malahelo kanefa matoky ny fahendrena sy fahalalana zay ananany mpitsara azy ka hanao ny asany amin'ny pahamarina. Mankay arak'izany any Andriamatoa Jabodjara Jean-Luc Désiré makairy koa ny ankonany sy ny fianakaviany ka apetrikatsika ampilatanan'Andriamanitra satria izy reriany no mahafantatra ny tsy ambaratelony zao zavatra zao. Ary miantso koa ny vahoaka rehetra zanaky Diego mba ho tony manoloana izao toejavatra zao no mitaky koa ny firaisan-kinantsika satria mampalahelo tokoa zavatra manjo azy zao. Masina ny tanindrazana, masina izy olombe.